Fa anisan'ireo niasa tao anatin'ny fanaraha-maso ny fifidianana ihany koa moa ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena mahitsy fijery izay ahitana ny KMF Knoe, ny Croix Rouge Malagasy, ny CDA, ny Zahavato Todsoa ary ny Liberty 32. Nanao tatitra momba ny fahitan'izy ireo ny fizotry ny fifidianana ihany koa moa ity vondrona ity. Nizotra tao anatin'ny fomba demokratika ny fifidianana fiojina voaloha izay nitotsaina 20 oktobra lasa teo raha nitatitra nataon'ny mahitsy fijery. Na dia izany aza misy ny lesoka izay tsikaritra ho izy ireo toy ny tsy fahatombomanan'ny lisam-pifidianana ka nahatonga ny fisian'ny olom-pirenena maro tsy tafiditra tao anatin'ny lisam-pifidianana. Momba ny fampelezan-kevitra dia nizotra tamin'ny mpilaminan izany saingy anisan'ny nomarian'ny mahitsy fijery ny fahabangany lalàna momba mikasika ny famatsim-bolan'ny kandida. Mba hanatsarana ny fizotro fifidianana ny fiojina faharoa dia misy ny soso-kevitra ny entin'ny mahitsy fijery. Mba isin'ny mangalahara amin'ny dinga-pifidianana rehetrarehetra dia miantso ny kandida ihany koa izahay sy mipomba azy mba ampafantatra ny rehetra ny vola sy ny loram-bola hoentina amin'ny fampelezan-kevitra. Iarahanay manaiky fa misy riska be ny fanokafana ny lisam-pifidianana eo anelanelan'ny fiodinana voalohany sy faharoa. Na izany anefa ny mahitsy fijery dia manao soso-kevitra ny hijerena manokana ireo olona izay voasoratra anarana nefa tsy tafiditra anaty olona recensé moa zany na voaisa nefa tsy tafiditra anaty lista ka manana an'ireny sosy reny sy ireo manana kara-pifidianana. Ko dia miangavy ny senita izahay mba hanao serasera ao anatin'ny fotoana fohy mba hahafantaran'ny olona ny tokony atao indrindra eny anivon'ny fokotany satria amin'izao fotoana izao dia efa misy ireo olona izay tsy voasoratra anarana no mandeha manoratra anarana ny fokotany ka sao diso fanampenana. Mandrososo-kevitra ihany koa izahay ny anamafisana ny fiofanana ireo fampifanana ireo membre ny bureau-pifidianana mba ampienana na koa tsy sintsony ny olana madinidinika amin'ny fitantanana ny bureau de vote sy ny fifidianana anaty. Mandrososo-kevitra ihany koa izahay ny isin'ny fitsinjarana mitovy na tsy dia mifanalavitra loatra amin'ny isan'ny mpifidy isaky ny bureau de vote mba hampalakilaky koa ny fandehan'ny fifidianana isaky ny bureau de vote. Marihana fa ho amin'ny vondro fiarahamonim-pirenena mahitsy fijery dia mpanara-maso fifidianana hatrany amin'ny 650 ny nanara-maso fizotro fifidianana ny 20 oktobra lasa teo.